miray amiko. Misy miiba ao misy miavy ihany koa sady. Raha mijerytsika ny contexte an'io Jaona 4:20 io dia amin'ny 4:20 Jesosy Kristy nanambara ny hijaliny. Ary tao anatin'izay fanambarana ny fijaliny zay dia nampionona amin'ireo mpianatra ireo ihany koa nefa izy. Ny hoe hijaly hiatra fahafatesana, hiatra hifiry, hiatra zavatra maro isan-karazany aby. Dia izao ny fampionona ho anareo. Ozy izy hoe ho avy ny mpananatra ozy izy, lay parakleta, lay mpanolotsaina anareo, lay atonga anareo tsiokamboty eo 5:20 tsika mahita an'izay ka Jaona 5:20 azafady rehetra. Dia ihany koa miresaka izy amin'ny faraparan'ny Jaona 4:20 hoe fiadanana, hanome ny fiadanana ho an'ireo mpianatra ireo. Zany no fampiononana nomena ho an'ny mpianatra tsirairay avy tamin'izany fotoana izany. Fa maninona moa nomena ireo fampitaovana tsara dia tsara ireo, ny fanahy masina izay Andriamanitra miasa ao anatintsika, mitady atsika manolotsaina atsika ihany koa ny fiadanana avy aminy. Maninona no ataovana tahaka an'izany ny mpianatra? Satria misy fiandrandrana vokatra ananan'i Jesosy amin'ireo mpianatra ka ampitaoviny amin'ireo fitaovana tsara indrindra ireo ny mpianatra izany. Inona moa no tokony ho hita eo amin'ny safam-boaloboka? Raha ohatra ka mijery antsika ny amin'ny safam-ny voaloboka, tsy voana voaloboka ve tokony ho hita eo? Sady zany dia matoa Andriamanitra nilaza sy nampiasa io teny manokana io zavatra anankiray io voly anankiray io dia voaloboka. Dia misy antony ngeza be ao hoe misy fiandrandrako aminareo mpianatra mba hiteraka voy ianareo ary vokatra be. Zany no fiandrandrana ananan'i Kristy Jesosy tamin'ireto mpianatra amin'ireto. Tsy ny mpianatra ihany nefa no nananan'i Jesosy Kristy fiandrandrana hamokarana be. Fahitantsika eo amin'ny Jaona 7:20 dia 20. Fa nivavaka nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny mpianatra dia notohizany ihany koa ho amintsika tsirairay avy. Dia izy hoe tsy ho an'ireo mpianatra izy, nefa tsy ho an'ireo ihany no angataka, fa ho an'izay minoay noho ny teniny. Zany hoe reto mpianatra ny rana izara amin'ny tena Andriamanitra dia izay mino ihany koa dia voarakitra ao anatin'ny vavaka nataon'i Kristy Jesosy ao amin'ny Jaona 7:20. Mifarana ny 3:20 androany ary hiditra afaka segonda minitra vitivity ny taona 4:20. Nanahoana ny vokatrao? Nanahoana ny famokaranao? Tsy resaka amin'ny resaka ara-piarinana ny amin'ny resaka fivelomana fotsiny, fa indrindrandrindra ilay vokatra tiany Kristy Jesosy ho resahana tamin'ny mpianany no nisan'ny zavatra tiako ho resahana androany. Nanahoana ny vokatrao? Ary mbola ao alohan'izay hoe nanahoana ny vokatrao? Mba niandrandra vokatra ve ianao vao nanokiny ka ity taona ity. Dia mbola fanontaniana anankiray ihany koa mila valina anatin'ny fisainantsika hoe raha nanana ianao dia amin'ino fa manana izy, manana fiandrandrana, manana vokatra tiano hita aminao. Hita n'Andriamanitra teo aminao fa izay vokatra tiano hita teo aminao izay. Fanontaniana ngeza be zany ho azo ho anao atsika tsirairay avy. Dia resaka ako aloha voalohany indrindra hoe inona ilay vokatra tiany ho hita eo amin'seho aminao eo. Ny voalohany eo amin'izany dia ny vokatra ny fibebahana. Ny vokatra ny fibebahana dia vokatra izay tsapanao sy ainanao manokana ao anatinao ao. Ilay fibebahana resahana dia hoe metanoia zay teny grika nakanana azy hoe fiovan'ny fisainana, fiavaozan'ny fisainana izay miteraka fiovam-piainana tanteraka. Io ilay mbola mafitsy foana hoe samy hafa ny mifona sy ny mibebaka. Ny mifona dia miteny hoe azafady fa diso ahako izay fotsiny. Fa ny mibebaka dia misy fiovandrafi-pisainana mihitsy ao, misy fiovam-piainana ateraka izay fibebahana izay. Ary ny fibebahana dia fiainana. Ny mpino dia tokony iainan'izay vokatry ny fibebahana izay eo amin'ny fiainana. Manomboka amin'ny fotoana hoe mitsaika ao aminy ny famonjena mandra-pahafatana na mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra indray izany. Jaona Mpanobatisa dia anisan'ny resaka ny voa anankiray io ao amin'ny Matio 7:5. Rehefa nanao batisa i Jaona dia tonga avy any ny fariseo sy ny sadoseo nanantona azy mba ho atao batisa ihany koa. Ary zay no nilazaina io hoe mamoaza voan'ny fibebahana aloha ianareo, koa mamoaza voamendrika fibebahana ianareo. Satria ny zavatra hita tao amin'ny fariseo sy ny sadoseo dia endrika ivelany no tiany himaty matesana.
zavatra ty ivelany kanefa niendrika ao anaty ny zavatra ao anaty no zava-dehibe indrindra eo anatrehan'Andriamanitra. Ohatry antsika nijery atao amin'ny Samoela voalohany amin'ny fidianana any Davida mpanjaka dia ozy izy Andriamanitra tamin'ny Saoly hoe ny olombelona dia mijery ny aty ivelany fa inona nijeren'Andriamanitra ny ao anaty. Kanefa ny zavatra zay manova ao anaty miova ao anaty dia tokony iseho aty ivelany ihany koa fa tsy hoe mialaza tsy raiko zany ianany aty ivelany fa inany ao anaty fa ilay zavatra ao anaty tokony iseho ivelany raha ny tena izy raha ny tokony izy. Ary diso nefa ny raha ohatra ka hoe tsy raharaha ianao an'ilay zavatra ho hita ety ivelany. Diso koa ianao raha ohatra ka ivelany fotsiny no matematesanao samy ao anatin'ny fahadisoana daholo izay anak'izay fa ilay tena fiovana anaty izay hita ety ivelany zay no tena tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika izay ilay vokatry ny fibebahana. Manomboka eo fotoana ekenao fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy fiainana manokana dia tokony ho hita zany voan'ny fibebahana zany. Zay lay voana ka tiany Jesosy Kristy ho hita eo amintsika ny vofaharoa dia ino? Ny vokatry ny fanahy. Ny vokatry ny fanahy. Ny vokatry ny fibebahana dia tsapa sy ainanao manokana ao anatinao ao izay miseho ety ivelany. Fa ny vokatry ny fanahy ihany koa dia tsapa sy hita ny hafa eo aminao. Galatia 3:20. Ina ilay vokatry ny fanahy tiany tompo hita amintsika tsirairay avy? Fitiavana, fifaliana, sy tikolomba rehetrarehetra, fiadanana, faharopo, famoram-panahy, fananaova-tsoa, finonona, fahalemem-panahy, fifehezan-tena. Zany ny zavatra anisany tokony ho hita eo amin'ny fiainana lehibe. Io anisany vokatra imatematesan'Andriamanitra. Tahaka atsika matematesantsika mihitsy ilay amobe eo amin'ny sehatry ny fangarana, ny sehatry ny asa azo bolisy any ampiasana sy ny sisa satria ny asa mihoatra noho ny fotoana. Dia i matematesan'Andriamanitra ho hita eo aminao ihany koa izany vokatra izany ny voalazako teo. Ary tiako miarahantsika mijery androany hitantsika eo amin'ny Jaona 5:20 ireo mpanjay ampandray anjara rehetra ho amin'ny famokarana sy ho amin'ny famokaranao. Ny voalohany amin'izany dia ao anao Jesosy ao amin'ny 2 Jaona 5:20 izaho no tena voaloboka. Kristy ilay tena voaloboka. Amanina ho izy no tena nanisy ny teny hoe tena io satria nisy voaloboka nantenaina tao fa saingy nandisy fanantenana. Dia tsy izy zany fa Israely tsy namoalaka miandrandraman'Andriamanitra azy izy. Jereo nge zavatra tenen'i Jehovah ao amin'ny Isaia 5:5 ka hatramin'ny 2 ka hatramin'ny 1 Isaia 5:1-4 dia teny tahaka an'izao mihitsy ny filazan'ny Yahweh ny zanak'i Israely zay zanany zay tany voaloboka zay voaloboka natsangany izany aoka aho hihira amin'ny malalako dia hiran'ny malalako ny amin'ny tany voaloboka. Ny malalako nanana tany voaloboka tao ankavoana lonaka dia nasainy io ka nesorony ny vato ary novoleny karazam-boaloboka tsara. Tadidio tsara io anankiray io karazam-boaloboka tsara sady nanao tilikiavy teo avoana izy ary nandavaka fo amin'ny azam-boaloboka teo dia nanantena azy amin'ny voaloboka tsara izy kanjo namo dia amizay tadidio indray voalobodratsy koa noho izany riponina an'i Jerusalema sy ry rahalamo masina ianareo tsara ao sy ny tany voaloboka. Inona moa no mbola azo natao tamin'ny tany voaloboka ka tsy efa nataoko taminy. Tahaka no teny Andriamanitra eo hoe inona moa ny zavatra efa tsy nataoko tamin'ny Israely nataoko daholo ny zavatra rehetra. Koa raha nanantena azy hamoa voaloboka tsara ao satria manino? Satria karazam-boaloboka tsara no namboleny. Nahoana no namoa voalobodratsy izy. Eo izy Andriamanitra hoe atreo fa tonga lay Kristy lay tena voaloboka dia fanambarana mbola manampy an'ilay fampiononana ny amin'ny ina moa ilay fampiononana ho an'ny mpianatra teo voalohany indrindra dia azo ny fanahy masina. Faharoa ny fiadanana dia anisan'ny mbola fampiononana ihany koa ty zavatra resahan'i Jesosy Kristy ho ity hoe izaho no tena voaloboka. Mahazo mipatoka ianareo fa izaho no tena voaloboka. Soa ihany fa nomena ilay tena voaloboka ary dikan'izay manana antoka ny amoa tsara isika satria manana ilay voaloboka tsara ilay tonga lafatra dia tsy iza fa i Jesosy Kristy.
izy no mpandray anjara voalohany mpandray anjara anankiray resany ao amin'ny jamona 5 io. Ny faharoa dia izy ny ray zaho voaloboka ny tena voaloboka izy izy ary ny raiko no mpamboatra. Io mpamboatra io mantsy hoe manamboatra voaloboka fa mpikarakara ny tena anisan'ny dika io. Ny raiko no mpikarakara ny voaloboka. Marany andininy faharoa fa sady mpanaisotra izay tsy mamoa amin'ny Kristy ny ray no mpanamboatra zay tokony hamoa rehetra ao amin'ny Kristy izany. Voatsela ako no nanontany antsika hoe zaho manana voaloboka ao fiherenana fa tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny tena mba hahafahany izy io. Amoa dia ina zavatra ny teneniny tamin'ny voalohany esorony gourmand izy izy dia izy mba hamataro an'amy le gourmand zaho tsy mahay nam'zavafahaoleny zany. Ino ma le gourmand hitanao ny sève moa zany mba fantatra hoe nafianara zany le sève ndraindray mandeha any amin'ny lalana tsy tokony alihany hoe lasa zavatra manjavona be fotsiny fa iny le manjavona iny tokony tapahana dia le sève makary amin'ny zay tokony hamontsara dia fa jerenao zay dia tapahanao zay gourmand zay le gourmand. Zay hoe ay mbola tsy haiko aloha le ohatrany ahoana ny amin'namaka anazy ho jereko akaiky koa manomboka amin'ny tito amin'ity lay voaloboka dia ho tapahako zay tokony ho tapahana enga dreka tsy hanapaka anay tsy tokony ho tapahana tsy le gourmand ndray vao tapaka fa le gourmand ndray maniry sanatria zany fa zay ozy izy maka n'ilay tsiron'ny hazo nefa tokony hoany amin'ilay tena azahoana vokatra ilay gourmand. Teo amin'ny lay sampana dia misy gourmand ihany keo manodra foto ary tsy maintsy ho tapahany Kristy tapahany ray ireo sampana zay gourmand reo fotsiny. Mbola iresaka bebe kokoa momba an'izay fa zay ny isany ataony ray amin'ny fikarakarany amin'ny voaloboka io hoe esorony zay tokony aisotra mba hampamokatra zay tokony hamokatra bebe kokoa. Dia inoko fa izasanao zay tonga eto na misy tsy tonga eto ihany koa no ny antony samihafa dia tena ilay sampana tena hamokatra izany. Dia iny zany no fatelo anatin'izay famokaranao zay isika izasy anao zay sampana no ilazany Jesosy Kristy azy. Ny zavatra miary ary tokony hitantsika aloha hatreto hoe ny voaloboka sy ny sampany dia iray ihany. Amen. Ara-boajanahary zany ary Jesosy sy ny tena mino dia misy firaisana feno ao anatiny. Ary tsy mahagaga raha miverimberina miteny hoe miray, miraisa, miray na io miiba na io miaba samy misy fetraikany amin'ilay vokatra daholo na izay tsy miray tsara aminy sy ireo zay miray tsara aminy. Ary rehefa mijerana io andalana io akaiky isika dia sampana anankiroa tsy izy no hitako ao. Ary mety misy eo anivon'ny fiangonana zany sampana anankiroa tsy izy. Ny voalohany amin'izany dia eo amin'ny andinin'ny faharoa io le gourmand io na mandravona be fotsiny tsy misy vokatra. Ary ny sampana anankiray faharoa zay niarana nitsiry tamin'ny voaloboka io dia sampana zay tsy misy idirany amin'ilay voaloboka koa fa niarana niny tamin'ilay voaloboka. Andinin'ny fahaenina jereo kelikely amin'ny andinin'ny fahaenina io fa afaka mahita an'izay detay zay tsika hoe misy tsy mitambatra tamin'ilay voaloboka koa kanefa naniry dia reny ihany koa esorina. Raha misy miray amiko izy dia arina eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo ary amboniny izy ka tsy hipena anaty afo dia homay. Za mieritreritra hoe tsy sampana maina eo amin'ny voaloboka ilay resan'ny soratra masina eo fa rehefa tapahana ozy izy dia malazo. Ny sampana maina mazava ho azy efa maina raha teo tsy maintsy esorina iny fa misy zavatra ihany koa zay tsy maintsy esorina miara-maniry amin'ilay voaloboka. Tadiditsika ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary sy ny vary miara-maniry eo ny tsiparifary sy ny vary fa rehefa ny amin'ny fikororoana zay vao tena hita hoe iza marina ny vary ary mitoetra raha vary ianao zay ny tokony hoantoka ananatsika tsy ho tsiparifary mihitsy ianao. Raha tena sampana mamoa ianao dia tsy ho sampana ilay ho esorina mihitsy ianao fa etoko nefa dia tsy manala mihitsy an'izay hoe misy eo anivon'ny ondron'Andriamanitra eo ny san'Andriamanitra ireo karazana sampana zay gourmand fotsiny zay mandravona be fotsiny manimba ny vokatra tokony ho azo ao anatin'izay. Raha ohatra ka hianonao izay tadidio fa Andriamanitra mahay manao fahagagana ka ainy no mametaka anao tena ilay sampana tena izy raha miaiky ianao androany hoe tena mila tokoa Andriamanitra no tena sampana tena izy ao aminao. Miara-maniry amin'ny vary ny tsiparifary
fa io fikororona io a tsy voatery any amin'ny alfarany fotsiny fa lay fanozonozona eto amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo zao eo amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy eo no ahitana sahary hoe tahaka ny ahoana ny tsipalifary tahaka ny ahoana ny vary amin'ntsika tsy mahazaka ny faneren'ny fiainana zao fiainana zao ka mety lasa mitaporitsika manaraka ny fanao n'izao tontolo zao zay mety matety sotra masina hoe amin'ny lazantsika aza manao tahaka ny fanao n'izao tontolo zao egna tsy ho isika amin'ny taona vaovao ty zany karazany zany fa isika ilay karazany amobe bebe kokoa ao amin'Andriamanitra izany farany ino arany tokony ataoko mba hamokarako be ditsika fandarana tsy fa inteny fa indroy zay doa nivenena zay teny zay hoe mamokatra be ary tsy be fotsiny fa mamokatra tsara amen ary tsy tsara fotsiny fa mamokatra maharitra amen ndraindratsika mety mahita le ohatra efa maneho fanahy zany amin'ny vadika dia maneho fanahy mandritra ny telo andro na hoe mba efa mba zaza tena mora lahatra ako amin'ny ray aman-dreny dia mandritra ny ray andro fotsiny iny fa ny angatatsika dia miareta ny vokatra amen ary ambara misoratra masinato ny fanalahidy afahantsika mitondra zany vobe vo tsara ary vo maharitra zao tsika miara-mameno hoe vobe vo tsara ary vo maharitra amen conditionnel ary misy fepetra manokana ilay famokarana ary raha manokatra isika dia eo andin'ny fahavalo na andin'ny farany arantsika namaky teo no tanjona faratapana hoe ankalazana ny ray raha mahitanao amin'ity taona vaovao ho avy ity hoe tena mahariko zany raha lehilahy vadinao mihitsy tonga dia miaiky tena raha ny wawawa be dehibe ataoko a fa ino raha mitsika mbola tena mahariko aminazy foana mbola teny je tena feria lay makatohan'ilay teny izay tokony makatoaviny lehilahy rehetrarehetra hoe tiavany vadinareo ary aza sososany io dia teny mba nangatahany le vadiko tamiko hoe mba ataovy tanjondrio eo fiainako hoe aza sososany saroko tsara mihitsy misy référence andresahany tamizay le vadiny zokony tena ohatry zany mihitsy le izy iny dia tokony mba ohatry zany kondry hoe aza sosotrano eritreria ngezaka ary indrindrandrindra fantatro ny lakile androany ao anatin'reto teny reto voalohany amin'ny andiny fahatelo madiova zany fomba amokarako be ary io madiova io a dia efa vitan Jesosy efa madio raha teo izy anareo no niteniko zay nolazaiko aminareo miasan'ny rano dia fantatsika hoe manadio ary niteny Kristy raha raisika sy avelatsika manao ny asa eo amin'ny fiainatsika zay ma tsy mety mahatonga atsika tsy mahita le vokatra raha isika le izy dia ozy itsika ahoana ny avitako an'izany ahoana tokoa ny avitatsika an'izany fa tsy mijanona eo amin'ilay hoe rano manadio fotsiny le izy fa misy heriny fanamasina miasa ao anatinao ka mahavita ny tsy eritreretinao vita ianao zay le mahasamihafantsika amin'izao tontolo zao e misy heriny fahasoavana miasa ao anato sy ao anatinao dia ozy izy ankala izy hoe zany idéaly baiboly tompo tsy miresaka idéaly fa baiboly miresaka principe azo tsapahitana tena misy vokatra rehefa ampiatsika raha velanao raisinao ny ten'Andriamanitra zay efa nomeny efa nampianary antsika tsiraray avy no teneniny tamintsika tsiraray avy ary minao fa zay teny anatin'ity taona vaovao ity hozaraina antsika dia ho raketitsika tiapisika mihitsy aby fotoana fividianana azo anga zao mividiana azo anga mampiasany telefona mandraisanao amin'ny vaky teny isanandro amin'ny fiarahantsika tahaka an'izao isan-kalady mandraisanao fa ireny tahirizintsika ao ambontsika ary avelantsika miasa eo amin'ny fiainatsika ndraindratsika mety mamaky de hoe za mo nanomboka tamin'ny taona iny nanomboka tamin'ny faraparan'iny taona iny nanomboka nanao nandray antsoratra avokoa zay zavatra toko hoe resahan'Andriamanitra aminako avy ao amin'ny alalan'ny teny dia mamaky an'izy dia ty ve fa iaina ty ve fa ohatry zao aminahy ty ve ohatry zao sy ny sisa sy ny sisa ary mbola ao an-trano ihany keo a ny note ny raisiko nanomboka tamin'ny angonako tato amin'ny TCC tany amin'ny faran'ny 2011 tany hoany dia mamaky an'izy a reto zany zao efa mba tena sorana amin'ny tompo efa nytombo reto a mbola tena sahirakirana ako sy ny sisa sy ny sisa mampirisika atsika ihany keo ako anatin'izay a tena hoe ataovy ampahamatolana ny fandraketana ny tenin'Andriamanitra ary avelao izy re anasatsika izany rano dia manala ny loto raha mety sasaina ianao ny jaona fafito amin'ny folo zay fandresahako teo ihany dia ahoana izy Jesosy manamasina azy azosika dika ihany keo hoe manadiova azy azosika dika ihany keo hoe manokana azy amin'ny fahamarinana
fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Madiova zay lay fomba zay lay tokony ataontsika mba mikarantsika zay efa nataony Jesosy satria efa nomena ny teniny afahantsika madio fanjarantsika mamela anjaken'izany makany anatsika tsirairay avy. Faharoa dia amin'ny dimy faefatra. Aolozy izy tomoera, zany hoe telo baiko anankiroa madiova andiny fahatelo. Faharoa tomoera, dia ina moa le dikany hoe tomoera miraisa tsara. Ahoana moa zany hoe miray tsara an'Andriamanitra zany dia osy John Piper hoe manjay dia mino dia miaina ny fitiavan'i Kristy, ny tenin'i Kristy. Zany hoe mikorina tsara le sève rehefa mipetaka tsara amin'ilay voaloboka ianao, le hazo voaloboka ianao. Ie, isika mety hisaraka aminy indraindray ary tsy sitrapony zany fa voaloboka mahagaga sy mahafinaritra moa ty voaloboka anisan'ny raisin'i Jesosy Kristy ohatry ty, fa tena hoe mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra androany hoe tomoera ao anatin'ity taona vaovao ty, tomoera mifandraisa tsara aminy. Indraindray dia tena tsapa hoe Andriamanitra tena aiza ny fiainako hoe fa maninona ny avy tsy mitoetra tsara, tsy ampy tsara fifandraisako aminao, miovaova. Dia zay etaetsy zay zava-dehibe amin'Andriamanitra. Matoa ianao matsapa ny tenanao hoe aiza tsy tanteraka tsy zany miovaova. Dia tsy vahaolana le hoe alozana ama ilamina tanteraka fa ndana miazakazaka dia mipetaha tomoera tsara ho aminy. Amin'ny 2024 ty andao hipetaka tsara ho amin'ilay voaloboka itsika, andao hitoetra tsara ho amintsika. Izao ny voaloboka anareo ny sabany izay miray aminy ary izao aminy dia mamobe. Andao iara-maina tsara atratsika dia mamobe. Dia toy iny fa raha misaraka aminy kosa ianareo, raha misaraka aminy tsika amin'ny taona ity. Satria mety voalohany sapana mety afaka anao misaraka aminazy any dia tsy mahay manao nahinona. Afaka no mavita zavatra be lehibe isika raha misaraka amin'Andriamanitra. Ohatrany hoe fanotra zavatra tena. Afaka mavita zavatra be lehibe isika. I Burj Khalifa any amin'ina moa ty izy teo, any Emirata Arabes Unis tsy misy an'i Kristy fa vita amin'ny zareo. Ny ekonomia any Suisse na ny ekonomia any amin'ny faritra nordika iny somary efa miala post moderne, miala amin'ny maha-kristiana fa mavita zavatra be lehibe. Zao tontolo zao mavita zavatra be lehibe tsy ao amin'ny Kristy, tsy mahay amin'ny Kristy. Fa ny zavatra tiany soratra masina resahana antsika eto dia hoe tsy ahavita zavatra anana fiantraikany any amin'ny marina zay izasy ianao raha misaraka aminy. Tsy ahefa na inona na ino, misy valeur amin'ny éternité isika raha misaraka aminy. Ary zay ny teneniny amin'ny zay ny mahatonga namampahery antsika hoe aoksika anana vision ny éternité foana eo amin'ny fiainantsika, amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Ka raha ity mivarotsika isika na ikarakara ny zanakitsika na anao tsara ny asatsika tonga ara-potoana any amin'ny fiasana, miala ara-potoana any ampiasana, miezaka ny mampitombo ny toeram-piasana, mamaky ny tenin'Andriamanitra, mivavaka manokana ny fiainantsika ho an'Andriamanitra sy ny sisa. Iteraka fiantraikany any amin'ny mandrakizay zavatra. Misy olona foana teneniko miresaka amin'ny vady hoe ndray androany ianao mino amin'ny fandray androany ianao rehefa tena hoe mikarakara tsara ny vadanao dia iny Jesosy teny hoe tiry iralahy na tiry iranabavy misaty voninahitra ny amin'ny karakaranao tsara io zanako vavy io na io zanako lahy io. Samy mino amin'izany satria asa tampony mendrika natao anaty fiainan'Andriamanitra izany. Amobe isika, ahatra kokoa amin'ny vavaka isika. Amen. Iny calendrier vavaka sy fifadikana ndao hiaraka hirona ao anatin'izay. Erana vita ianao raha ampahefa ny famakina teny tamin'ity taona ity, andao amin'ny taona 2024 apetraka ny vina hoe ndao avita izy rehetrarehetra. Amen. Amen. Ndao hiaraka mino fa momba antsika Andriamanitra ao anatin'izany. Raha fiarahana miambina ny sasany amintsika mety indroa isaky ny ray volana 2 sur 4 ny tonga miambina. Andao amin'ny taona ity tena hoe ho ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe itike hoe zana anao an'izao fa tena akatosy anatanteraka ny hoe aza mafoy ny fiaraha-miandrona tahaka ny fanao sasany amin'ny 2024 ity. Ndao amobe izy, ndao ahitana ilay fahalemem-panahy, ahitana ilay fitiavana zany efa nambona mihitsy zaho somary olona mahitsitsy misetrasetra zay anatin'ny andro fa nefa mifantatra reo ihany koa nefa no anatin'izay hoe malemy fanahy ihany indraindray. Amen. Fanaova-tso amin'ny finoana, amin'ny fifaliana, amin'ny fiadana, amin'ny faharopo, fahamoram-panahy. Itombo amin'izany tsika, mobebe kokoa amin'izany tsika. Edady dio
fa mahery vaika ny tenin'Andriamanitra raha velanao manao kasao. Amen. Farany voninahitra sy tombo kase mivokatra etika sy entinao ny andimy fahavalo. Manome fankalazana ny ray mivokatra aseho atsika. Ndao akalaza ny ray amin'ny vokatra ao isika. Ka tena merivery ny hira fiderana miaraka amin'ny fiainana mifanaraka an'izany fiderana zay asambatsika izany. Amen. Kristy teto ambony tany dia nanao zay nafadany ray natao. Ary inona dika hoe kristiana? Kristy kely mpanaradian'ny Kristy dia miantokiainatsika ihany keo dia zay hoe inona ny ataontsika hahafalan'ny raitsika. Anao zay hahafalan'ny raitsika isika. Marina fa nohon'ny Kristy ao anatsika dia eken'Andriamanitra isika, kanefa betsaka ny andiny soratra masina mandidy atsika koa nefa hanao ny sitrapony ray. Izany vokatra izany antony ahafantarana fa mpianatra isika. Amen. Ahoana no tenena ao ny andiny farany amin'ny fahavalo? Zava-kely irava. Izany mankalazaina ny raiky mba hamoaza nareo be. No miala miteny tsika mihamoaza nareo be, izareo atena? Mba hamoaza nareo be ka ho tonga mpianatra ianareo tonga sy hamatarana fa mpianatra.